Samy manana ny heviny ireo mpanao politika mikasika ny fifampitondrana amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Maro hoy izy ireo ny ezaka tokony atao indrindra amin'ny tany demokratika. Ny lalàna mifeny antoko politika fa indrindra ny famatsimbola mandritra ny fifidianana ihany koa dia tokony hojerena ho iatrany ireo mpanao politika. Hitantsika zao reny tany États-Unis ny propagande propagande fanaovan'izy anankiroa izy menata zany tsy falahitahaka reny toko ohatra fotsiny zany zay dia ajany koa iny fa ny antsika zany dia mijery izy antsika ahoanakay ny zavatra zakany malagasy ary ny mpanao politika mba hitarika ny olona any amin'ny fifandresen-dahatra avoavo kokoa. Ny avoavo tsy milaza hoe satria ry mpitondra ritsy zao fa inona ny teny ilain'ny vahoaka, inona kay ny taratra tadiavin'ny vahoaka amin'ny mpanao politika. Fantatrareo mpanao gazety fa adrodron'ny olona ny mpanao politika inona no ny fihetsika mety ataony, no ny fifandraisana mety ho diso. Hoe rehefa mpanao politika zany dia zao zany zay ny anisan'ny tokony hovana zany fijeriko azy hoe inona reo traikefan'ireo lafo reo ahafahantsika mba manatsara an'izay dia mitazona antsika ihany koa nefa satria misy fanaovana politika amina firenena anankiray mety tsy mitovy amin'ny firenena anankiray ka ozy zay ny ampivadiny zay. Ny ahy zany tena amiko izay atoko HVM dia zay hoe manana kisarisary manahirana ny fiarahamonina mpanao politika, samy manahirana samy mpanao politika aloha zany fampiresahana fa tsy hanofonofo kokoa satria sehatra idikevitra politika io fa tsy hoe andaotsika hitovy hevitra daholo. Initiative izay ilain'ny firenena le izy tsara dinihana tokoa ny hoe bonne conduite sy ny code d'éthique ny antoko politika sy ny mpanao politika ary mpisehatra politika rehetra na ny fanjakana na société civile misy eto Madagasikara. Ny antony dia tsotra, ny atongavana amin'ny fifidianana mangarahara sady madio ho tsara tantana ary ho ekeny rehetra ny valim-pifidianana. Ka zay lalan'izay amin'ny raha resaka fifidianana resana io zany no mandamina ny fiainam-pirenena ary ny tanjon'ny OIF rehefa avy ny resaka tamin'ireo lehibe sy ny présidence unile dia ny ampanjakana ny tena filaminana sy ny fandriam-pahalena mana eto amin'ny firenentsika izay antoka ny fampandrosoana. Ny olana ny fifidianana foana ny manakorotana ny firenena hatramin'izao. Ny antony dia satria ao anatin'ny fanomanana fifidianana dia efa betsaka ny fanakorotanana sy ny fiantsiana. Mandritra ny fifidianana betsaka ny fanarahan-dalàna ny fanatanterahana ny fifidianana ary aoriana fifidianana betsaka ihany koa tsy fankatoavana valim-pifidianana. Tena zava-dehibe ahafahantsika mandroso tokoa ary mampandroso ao Madagasikara isin'ny filaminana dia ny fanovana ny fotony amin'ny fomba tena any amin'ny lalipaka mihitsy ny fomba fanao politika eto Madagasikara, izany hoe changement en profondeur des pratiques politiques. Ka zava-dehibe ampy ny ahafahako mitondra hevitra amina sehatra ohatran'izao zany mba atongavantsika amin'izany hoe code de bonne conduite anay mpanao politika izany. Fifidianana nge dia niteraka olana foana fantarintsika tsara fa vokatry ny fifidianana tsy lavorary niteraka olana foana teto amin'ny firenena ary niteraka n'ireny crise maro samihafa ny lalovan'ny Madagasikara ireny tsy lavorary amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fomba fanomanana ny lisitry ny mpifidy, ny lalam-pifidianana fa indrindrindrindra ny fomba fanao mandritry ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana, fampiasana fitaovam-panjakana, fifidianana ny mpifidy, zany rehetrarehetra zany dia iveriko fa ilaina fantsiana avokoa satria tokony ho atsahatrisika amin'izay ampy zay ny fanompoana tsangan'olona sy ny fanompoana ny vola fotsiny amin'ny fanaovana politika fa mba tena hevitra foto-kevitra ary programa matipaika no arosony izay candidat ilatsaka.